Tontiga mafi, alléluia. 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 Manzak. Jesus. Alléluia. Manzaka. Jesus. Oh, alléluia. Manzaka. Jesus. Amin yandro pianako sy omandrakiza. Alléluia. Tovavaka mihitsy Jesosy eo manjaka eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny foko. Aoka tsy ao anatin'ny hira fotsiny zany. Fo fahamarinana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tena Jesosy ny loha amin'ny fiainantsika. Jesosy eo ianao no tiako hitarika. Ianao no tiako hanitsy Andriamanitra. Dra iaho e fitiavanao e. Alleluia. Fenoy indray a Jesosy. Ianao no tiako hitarika Andriamanitra. Alleluia. 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 Hoanao Jesosy. Eo anila naofona no tiako hisy ahy, miankina amin'ny fitiavanao, tsy tady toeraka fahasambatray, tompony fanatrehanao, ampiainy fanatre. Alleluia. Eo anilanao foana. Eo anila eo no mety amiko e, miankina amin'ny fitiavanao, tsy tady aho toeraka sambatra, tompony fanatrehanao, ampiainy fanatreha. Eo anilanao foana. Eo anilanao
Wai manontolo fitiavana ampijoroako ninonise zao tsy toreo Tompo ampiayanao Alleluia ampiayana Wai manontolo fitiavana ampijoroako ninuniseo zao tsy toreo Tompo ampiayanao Tompo ampiayanao 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 Wai manontolo fitiavana ampijoroako ninonise zao tsy toreo Tompo ampianay tanteraka ny fahasoavanao ny fitiavanao ny famindramponao ny fahasoavanao ny falebiazanao Jesus. Alleluia. Ampianay tanteraky ianao Andriamanitra. Ampianay manontolo ianao Jesosy. Fitiavanao dia ampy. Ampy Jesosy a. Tsy mila zavatra fankoatranao. Ampiayanao. Wai manontolo fitiavana ampijoroako ninoniseo sao tsy toreo Tompo ampiayanao. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra, isa-segondra Tompo milanao. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora isa-minitra, Alleluia, milanao, ny fony saiko ny
fanahy maniry mafy anao tsisy toerana ny eo anilanao ny eo ankaikinao ihany asaratony feonao halleluja itoetra isanandro atompo miranao isanandro atompo miranao isano isa minitra isa sekondra lay rivotra iainanay dia ianao Jesosy lay fofinaina mahavelo ao anatinay dia fanahy masina Jesosy eo aoka ianao Andriamanitra nitarika anay mandrakariva alleluja fianao nefa hatrizay hatrizay eo amin'ny fiainanay Andriamanitra ary mandrakizay dia mbola ianao alleluja very very ao ratsy eo ianao indro milanao mafy ao tompo lay rivotra iainako ao tsika ireare mihitsy hoe lay rivotra iainako tianao Jesosy alleluja lay rivotra iaina ataovy amin'ny fifaliana amin'ny teny an'izany hoe lay rivotra iainako tianao Jesosy alleluja lay rivotra iainako fanatrehanao no velona velo amiko nyamna wayanio nyanino ayani nyanino ayaniu nyanino ayani okifalo ny fonao fatisakafonao dia ten'Andriamanitra reo teninao Jesosy
Alléluia. Mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray a. Dia tsika tiaka mafitsara ho an'ny tompo ary. Mbola tonga eto indray tsika amin'ny etaeta arabaina manokana ireo izay voatonga ihany koa tain'i Jesosy a. Dia tsika mbola nao vavaka tompo misaotra anao ny amin'ny maraina, misaotra anao ny amin'ny fahafahanay a, mitondra ny etaetanay a, misaotra anao ny amin'ny fikarakaranao ny fianam-panahinay a. Aza raha ataony tananao dia mankasitrany fonao manontolo. Misaotra anao izay iray amin'ny anaran'i Jesosy a. Tsy misy olona velona ho azy maraina zany, fa ianao no mamelo nazy tianao ho velomina. Matsiary ny teninao hoe ko satria velona dia velona koa ianareo. Saotra fa afaka mbola mitohy ny fanovozanay eo an-tongotrao satria sarobidy aminay ny fisianao. Saotra ny amin'ny fanatrehanao. Saotra raha eo amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Tiaka mafintsika ho an'i Jesosy a. Mazoterina vetivety kely fotsiny a. Alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra, mbola tsy midina ankizy. Alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra dia misy karazana rappel sy fampahirezana ho antsika ao anatin'ny lala mpanompoana atonga sy atonganao a tsy atahotra manaraka an'Andriamanitra. Tena kaikinao a aza matahotra manaraka an'Andriamanitra hoe. Mba avoaka vetivety azafady hoe ny Luka 10:12 vetivety. Dia iaray asa amin'ny liomanjoa satria misy hira anambarantsika azy mantsy rehefa avy eo. Ny anaran'i Jesosy a, be ny vokatra. Fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa amory ny vokatra. Ny fifantohako sy ny fifantohanao a amin'izao andro farany izao dia tsy any amin'ny asa, tsy any amin'ny mpiasa, fa any amin'ny tompony vokatra. Tsy hifantoka amin'ny mission, fa hifantoka amin'ilay mametraka ny mission. Amen. Zavatra anankitelo no ampahafantariko anao hoe lalovana io tsy natao ampatahotra, satria tsy natao hamaritra ianao avy amin'ny zavatra tsapanao, fa natao ianao hianatra hametraka ny fonao manontolo any amin'ilay tompony vokatra, ilay tompony mission, ilay tompony izao rehetra izao. Voalohany a dia tsy tokony hatahotra ianao a, fa misy ny tafiotra. Ny tafiotra dia zavatra tsy maintsy hitranga na dia ao anaty sambo kely amin'ny fiainanao aza ny tompo. Ny tafiotra dia miseho amin'ny endrika anankitelo. Tafiotra ny arena be ozy ny fomba fiteny azy, izany hoe tomombana sy tanteraka daholo eo aminao. Dia miseho amin'ny endrika tafiotra ilay izy satria mety
madobo ny fijoroanao raha toa ka tsy mifantoka amin'le mpanomeny rehetra ianao fa sanatria ho variana amin'le rehetra ampandaloviny eo aminao. Ny tafiotra faharoa dia ny tafiotra ny fahantraham-be. Misy fotoana ohatry ny ampandalovin'Andriamanitra fahafoanana ohatry ny tsisy mandeha zany ao, satria tian'Andriamanitra hisokatra ny ao anatinao fa tsy avy amin'ny habetsahany sy ny havitsiany izay misy eo aminao ny fijoroanao, fa tokony ho any amin'ny tompony vokatra ny fonao. Ny tafiotra fahatelo dia tafiotra ny restauration, tafio-drivotra ny restauration amin'ny fotoana averin'Andriamanitra milona ny zavatra rehetra momba ny fiainanao dia tian'Andriamanitra hijoro ianao tsy manana esprit de vengeance, satria izy no hamaly ianao ary izy no miady ho anao. Fa maninona no misy ny tafio-drivotra eo amin'ny fiainantsika? Satria ny tian'Andriamanitra ho hita dia ny voalaza ny Romanina. Sokafantsika ny Romanina vetivety eny Romanina toko fahafiry moa iny pasteur le hoe tsisy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy. Romanina firy 8 mba jerevana kely hoe Romanina 8 dia après any 33 any angamba raha tsy diso 39 azafady tompoko vakiko milaran'i Jesosy rehefa mipoitra atao amin'ny écran. Minaran'i Jesosy na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Rehefa mitranga ny tempête dia mila fantatrao fa ny raison d'être n'le tempête dia hamaritoerana ny fahamarinana io eo aminao. Fa ninona mitranga eo, ninona tsy mitranga eo dia tokony ho vitanao mihazona amin'ny fifantohanao tsy saraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Misy fotoana tonga dia ohatry mahafinaritra be daholo momba ny fiainanao, mivoaka daholo ny valim-bavaka, tanteraka daholo ny zavatra, tonga dia miara-mitotona daholo fahasoavana be dia be. Dia tiako ianao hitandrina, satria ny fahasoavana sy ny fahatsarana rehetra miangona eo amin'ny fiainanao dia tsy hasolo ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainanao. Tena kaikinao aza vela isy hampisaraka anao amin'i Jesosy hoe na valim-bavaka be dia be hoe na fahafoanana mandalo hoe na famerenana miloana ny fiainanao hoe. Amen. Hita le hira ao ary alefa sikely izay hira izay zafady fa to dia ataontsika kira le izy dia hiditra amin'ilay faharoa tsika vetivety.
mazagaga fa tsy maintsy mandalo an'io daholo nizany izy mba ho maro toerana fandraisan-dahatra ao anatinao fa raha ho avy ny fotoana hitobaka ny valim-bavaka mety daholo ny zavatra rehetra tsy izay ny ampisaraka anao amin'Andriamanitra ary izy ndrenefa ny fotoana hoe sorony daholo fa raha zahay ianao mifikitra foziny teny frantsay hoe ça vaut le coup e tsisy an'le coup e aloha fa izy sady magasinana izy ça vaut le coup e fa tena mifikira Jesosy tanatin'ny fotoanan'io le hoe tafiotra ny arembe io satria izay nataony dia nety izay vavaka nataony dia mivaly ny sitrana daholo marary dia zareo ny réaction Jesosy fa lasa foana izy mitoka-bavaka lasa foana izy miresaka amin'ny rainy nisy fotoana amin'izay nandalovany an'ilay tafiotra ny fahatrambe nanomboka tao Getsemane nisorona tamin'ny daholo ny mpianany ny dignité-ny ny fitafiny ny voninahitra mety mba namantarana azy fa zareo fa tsy nisaraka tamin'ny rainy mihitsy izy ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo tsy namaly faty izy fa tonga dia namonjy ny mpianany izy ary namela heloka an'izay rehetra nanenjika azy izy reo tafiotra hoe inoko fa hijoro ianao ary hivavaka ho anao any amin'izany sady ato ny tananao dia mivavaha ianao ho anao ihany koa vavako antsika ho antsika tsiraray avy Andriamanitra ray aminaran'i Jesosy izaniza mandalo sy misedra an'ireo tafiotra ireo tsarovy izy anatin'izao seminaire mpiombonan' izao mba ho tafavoaka mpandresy izy amin'ny fahafantarany fa te hijery ianao hoe tsy tokony isy hampisaraka anay aminao dia tsarovy ny tsiraray avy atanjaka ahery tsy ho kivy tsy ho reraka amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo tena vetivety ty hafa mafy ny tompo petra vetivety kely fotsiny le faharoa ty ihany koa tsy maintsy lalovana ity indray le atao hoe brisement na fanatorotoroana tena tsy maintsy brisena ianao ny antony misy zavatra tsy mety be dia be ianao dia tsy maintsy brisena mba hiseho ny endrik'Andriamanitra le tena ao anatinao zay mahatonga ny Isaia 53:10 manambara aminaran'i Jesosy hoe sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampangiry firy azy teny frantsay mais il plut à l'Éternel de le briser ao anatin'io brisement io dia mety hiatrika faniliana ianao dia hianatra ianao mba tsy hanilika ny hafa ary hifikitra amin'Andriamanitra le tsy manilika anao tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra amen hiatrika fampihetrena ianao ho ahetra ianao mba fahanao mianatra fanetretena ary atonga anao tsy hanambany ny hafa mety hiatrika fahafoanana koa ianao mba hahafahanao matsapa fa ny fahafenona ho anao dia Andriamanitra Jesosy niatrika an'ireo na iliky ny jiosy rahalahiny izy na iliky le taranaka nofidiana mba hipoirana na ery Jesosy sy nalaina baraka tao aorianany fisamborana azy natao toy ny jiolahy meloka nofoanina tao anatina fotoana fohy momba azy mpiana ny ministera ny fitafiny sy izay rehetra mahakasika azy ny antony brisement dia ny atonga anao ho tafateny hoe tsinotsinona Andriamanitra raha tsy eo ianao tsy possibilité ny zany ianao raha tsy brisaka aloha brisé taontsika hoe mety daholo no milalovanao dia tena hoe saotra Andriamanitra mbola tsy tena le fisaorana tian'Andriamanitra ho tsapanao zany ny fisaorana tsy ao edena fa tamin'ile maizina amin'ny Genesis toko voalohany le mbola tsisy ninona tany Andriamanitra dia efa niandro fisaorana fa tsy efa edena feno zavatra tsara tarehy be dia be ny tian'Andriamanitra ho hita anatin'le brisement mba hifarana le brisement sao dia zao fotoana séminaire zao nisy kafa ny ao anatinao amarananao an'le brisement amin'ny alalan'ny fanekenao amoaka an'le zavatra andrasan'Andriamanitra aminao hitenenanao vita ny fotoana androany hoe tompo tsy manana fa tsy ianao ianao no milaiko tsy toy izao raha tsy teo ianao asitsika hira indray Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien
d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tends, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi. Si je suis faible, même si je tends, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh, tu es le soutien de mon cœur, le soutien de mon cœur. Oh, l'héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur Nyajaking nifu Anila naunu matsarai Anila naunu matsarai Anila naunu mapetiai Anila naunu mapetiai. Abo fontanano tudo ataontsika vavaka zany tompo apio amba mita ny brisement koa hoaingana ny fiekeniny aty anatiko fa tena tsinitsinina ara-tsy eo ianao zany ray amin'ny anaran'i Jesosy no atongavana eto amin'ny fanatrehanao androany mba tsy ho teny renay ny ambavany hafa fa ho feo fandresen-dahatra avy any anaty avy amin'ny fanekenay andalo zay lalina tianao ampandalovina anay iekenay fa tena tsinitsinina zay raha tsy eo ianao ny anaran'i Jesosy amen. Farany fizaham-toetra aza mataotra fizaham-toetra tena kekinao aza mataotra fizaham-toetra hoe zao voalaza ny mampetrefatra etika Salamo 105:17-18 amin'ny anaran'i Jesosy. Naniraka lehilahy aloha azy izy Josefa namido andevo nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony nogadrany vy izy mandra-patonga ny fotoana hatanterahany teniny ny zahatoetra azy ny tenin'i Jehova. Naniraka ny mpanjaka mahazy eny ny mpanapaka ny vahoaka mba andefa azy.
Ny fizahn-toetra ny teny a dia toy izao. Misy teny omen'Andriamanitra anao fa mifanipaka amin'ilay teneniny mitranga eo amin'ny fiainanao. Dia kalma fotsiny ianao fa mizaha toetra anao ny teny. Fa maninona Andriamanitra ny mampandalo anao an'izany? Fa maninona hoe raha nytitsika zao to dia vao miteny izy tonga dia mitranga ohatry ny Genesis toko voalohany e. Ane? Hoe misy mazava to dia misy mazava. Fa Andriamanitra tia hitanao atoky azy. Afaka atoky azy ve ianao? Fa zay teneniny, ninona hita amin'ny masonao hatreto? Ninona fahatsapana renao? Ninona tranga? Ninona mety ho constatation diagnostique? Tsy haiko inona daholo mety fiantsoana azy. Fantatrao ve? Fa zay nilazain'i Jesosy taminao ihany no tsy maintsy hitranga marina sy hitranga varany eo amin'ny fiainanao. Ny anton'ilay fizahn-toetra ny teny dia ahatonga anao hiteny amin'Andriamanitra hoe Tompo, mino anao foana na dia mbola zao ary ny hita amin'ny masoko. Tsy hoe tonga dia nitranga ilay izy dia mino anao fa ao anatin'ilay ohatra mbola tsy mitranga mihitsy za ilaza aminao fa tena mino anao Tena vikanao courage ianao tao fizahn-toetra hoe tafavoaka ianao anatin'io hoe satria mino an'Andriamanitra ianao hoe mino ianao fa zay teneniny hoe tsy maintsy hitranga farany eo hoe aza kivy zany ianao hoe aza kivy zany ianao hoe tsy mba hiateka ho an'Andriamanitra. Ndao hitsangantsika dia ndao hanandratra ny anaran'ilay Andriamanitra matoky mandrakizay. Isn't last I know design what I'll know. Hallelujah. Tipamadao timiuva famatuke dami farani andamanita mitao kana Kloten out and dawai Ma tu kloten and these fanatina Urfuna santa mi fiana ku Katsapa ku ankeiti Ma tu kloten out and dawai Tu klotana tandawai Tesosio Ma tu klotan dis fanatenan Ame Purfunau santa mi fianaku Katsapaku aketin Ma tu klotana tandawai
iti matukimtinjanao sandawai oh matuklojanao sandawai niteni nao mandavakani fiainaku Sinusuratanawa Simentu tuabina bisa Matuklotanawa Sandawai Amen Ava fontananao dia angatao-Andriamanitra ampaherenao anatin'ny fizahantooetrany teny mety lalovanao. Betsaka izay profesia tonga teo aminao. Promesse Andriamanitra daholo nanome andreny azakivy. Mangatamina mba hoatanjahany tompo ianao anatin'izao fotoam-pitokana izao. Tsy isan'izay kivy ny hitany maso fa mampaherezony finoanan'Andriamanitra avy anatin'ny fo. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ary alotonay ny atao mifanatrehanao. Atonga anay iorina amin'ny finoananao. Tsy voahozongozony tranga hitany maso mifanohatra amin'ny teninao. Satria fantatray fa marina ianao, tsy miovy ianao, mahatoky ianao. Zay teneninao no mitranga ary zay ambaranao no miseho ary zay natomboka ao farananao. Tsy manary ianao ary tsy manary amin'ny atsasadanana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Examen telo zany zay efa nomenanao sopapa hatonga anao ho afaka. Examen ny tempête. Ometoky Andriamanitra fa tsy miala aminy ianao ny ninona mitranga ao. Telo kaikinao saison valiny meko. Examen brisement. Atao fitsapanao hoe fa tsinitsinina ianao raha tsy eo Andriamanitra hoe saison valiny hoe saison. Examen fizahantooetra hoe minoan'Andriamanitra hoe na mifanipaka raha hoe le niteneniny sy le mitranga. Mahita olona afaka examen eto. Mahita olona eto afaka examen amin'izay. Le izy mantsy mipotra ny examen Andriamanitra ataovy afaka. Tsy izay le izy ka. Efa nomeny meloty iny mahafaka dia ataonao fotsiny le izy dia afaka ianao. Amen. Dao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy ary dia andrasantsika ny tenin'Andriamanitra avy any ambava mpanompoana andray. Tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Afa mihitsy rehefa samy atao trano. Ambiance kokoa. Tonga dia mahazo aina be satria mpianakavy amin'i Jesosy ny fampitafatafy eto androany. Amen. Ndao tsika no fomifantanantsika any amin'ny lanitra isotra amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Tombontsoa mbola men'Andriamanitra fotoana hanompo azy. Ary tiako tsapanao fa ny asa anaraka anao dia ny kalitao an'ny toe-ponao teo am-panompona sy ny fanaovanao ny sitrapony eo am-panatanterahana izay zavatra sainy ataonao. Aza vela iso latsaky reny na ray ara fa oka ny fonao ifankahita amin'ny mpanao anao androany. Aza vela isy ao anatinao tsy hanandratanao an'Andriamanitra ka mety ho sakana atonga ny fideranao tsy ho tanteraka eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Misotra anao a Jesosy. Misotra ny amin'ny fotoana androany. Misotra ny amin'izao fotoana izao. Iarahanao mifampitafy indray amin'ireto mpiara-miazakazaka ireto. Misotra ny amin'ireo teboka telo sady izay efa nampaherezanao mialohan'ny fotoana Andriamanitra. Ananay antoka fa ny zava-dehibe aminay dia ny fahatsapana ao anatinay fa miaraka aminay ianao, eo amin'ny fiainanay ianao, manohana anay ianao, eo aminay ny tananao, eo aminay ny famindraponao, eo aminay ny fahasoavanao, eo aminay ianao manontolo Jesosy. Manjaka eo amin'ny fiainanay. Aza vela isy ao anatinay toe-tsaina sy toe-po te hibaiko anao. Tia metraka mialohan'ny fotoana tsy maintsy zao atao Jesosy fa mampianarana ianana foendry anaiky ny fitondranao. Mety tsy takatry ny sainay, mety tsy ekeny fonay
fa sosy mahatsara anay lavitra sady mihoatra no ny fahatakarana satria Andriamanitra tsy natao tanany ianao. Dieu souverain ianao. Amen. Alléluia. Oh. Andriamanitra tsy natao tanany ianao. Zay omen'olonao fikasanao ihany tena manompo Andriamanitra tsy natao tanantsika. Andriamanitra fitiavana miasa ho fiainantsika. Halleluja. Sakafo fonao dia asandrato amin'ny fonao manontolo izy. Izy no izy eritreretreka ho mandrakizay. Halleluja. Demanda
fotsika manontolo hoe andaontsika iorakoraka mafy eo an' jesosy. Halleloia. Mahazonao ve ozy izy Andriamanitra tamin'ny Moïse, za afaka mandeha any amin'izay tiako ale. Inona ny hitanao sakana eo amin'ny fiainanao ka tsy efanao mandroso rano ve osokafako dia andeha tany maina ianao. Dia tonga indray Jesosy te andeha nivaka izy satria lasa loha ny mpianany. Rano ve ny sakana? Tsy mila tany maina feny amboniny ray amin'ny mandehandeha. Alleluia. Ny antony izy afaka mandeha ary tonga any amin'izay tiany. Zay matapidalaka lehanao tsy afaka anakana an'Andriamanitra. Fa na io rindrina io aza vakiny rehefa teo afovoany izy. Amen. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra dia sotra azy. Makasitraka anao androany Andriamanitra. Mitarianay mandrakariva. Ampitoery ny fonay mba olona manana ny atao ifamendrena avy aminao. Misaotra namindra fo taminay. Misaotra namela heloka anay. Misaotra nanangana anay. Misaotra namonjy anay. Misaotra miaro anay. Misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Misaotra niteraka sy nanangana anay. Halleluia. Manao fakasitrana mandrakizay. Mitenena fa mihaino anao zay. Amen. Halleluia. Asio te tanana mafy moa an'Andriamanitra. Mahaza ho toerana tompoko. Tiako fantatsika fa ny fotoana rehetra dia ararotana. Maninona hoe fotoana rehetra? Ararotana. Nareo ve mahita hoe misy fotoana miverina? Ohatra hoe mbola misy zavatra dinao omaly tokony no ataonao dia tokony hoe le tamin'ny fotoana omaly dia averinao le fotoana omaly. Tsy possible. Ny fotoana mandalo. Ny zavatra rehetra mandalo. Fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Zany no mahatonga ny sitrapon'Andriamanitra mitahiry ianao. Dia nao tsika eritreritra misy amintsika reto avy lavitra be tonga eto. Dia raha eto sika zany tonga eto mitoby hivavaka. Nefa mbola sanatria hitovy amin'izay nahatongavantsika teto ihany ny alantsika eto dia faty antoka. Ndo miantsika tombony ny fahafatsika amin'ny ompotro zao anomezantsika ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Rehefa miresaka tsika ny amin'ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra, any amin'ny Dieu zay plan ny asa fanompoana zay ataontsika. Na toroteny zany, nasain'Andriamanitra ny toroteny ianao, mbola any amin'ny second plan zany. Nasain'Andriamanitra teny hoe manao teknika, manao chorale mihira, mandamina seza, mampiditra olona, mampahery. Any amin'ny second plan zany rehetrarehetra zany. Fa zavatra tiany Jesosy hita voalohany, niona tamiko ve ianao tany amin'ny toby? Tena niona tamiko ve ianao? Ny fionatsika aminy. Jesosy dia niteny amin'ny Jaona 9:7-7. Ny teny izay lazaiko aminareo izy dia fanahy sy fiainana. Ny teny tsy hoe fahalalana aloha fa fanahy aloha. Dia ny tanjony farany tsy hoe mahay tenin'Andriamanitra be ianao fa manana ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Zay no tonga nisy fotoana laza fa rehefa vota ao amin'ny fahalalana ny olona dia ny récupéren'Andriamanitra tao amin'ny fiainana ny olona. Satana tsy nakasika ny azo naina fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy no azo ny idirana. Noho izany aza mikatsaka ny ho be fahalalana tsy misy fiainana. Satria ao amin'ny fiainana ny révélation fa tsy voatery hisy fiainana ny connaissance na ny fahalalana. Raha tonga eto amin'ny tombontsika, mivondrona eto hivavaka amin'Andriamanitra, dia tiako hotsapanao ty fahamarinana anankiray ty. Manana fiainana. Manana fiainana. Ny toem-piainantsika sy ny toem-panatsika miova ny zava-dehibe. Androany dia hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy.
ny fanorenan'Andriamanitra anao amin'ny fakatoavanao azy sy fiainonao ny sitrapony. Ny teny tsy théologie, ny teny tsy filôzofia, ny teny tsy idéologie, ny teny dia Andriamanitra fahamarinana. Zay no mahatonga ny zavatra rehetra izay lazain'Andriamanitra mitondra fiainana, satria manondro an'Andriamanitra. Mila mailo zany isika ao amin'ny sekoly ny fanompoantsika an'Andriamanitra, tonga eto amin'ny tombontsika miaraka eto mandeha tenin'Andriamanitra. Dia tadidio fosy izy Jesosy eo amin'ny toerana izay iangonany roa na telo amin'ny anarako, eo afovoany aloha voalohany indrindra. Dia ny anankiray faharoa, ina ny anankiray faharoa? Eo no anatonako sy tahiko anao. Le fitahiana tsy hoe vola be, tsy hoe arena be, reny tsy atao hoe fitahiana, ny atao hoe fitahiana dia zavatra anaraka anao mandrakizay. Fa raha zavatra mbola mety miovaova, tsy tena zay le fitahiana. Zay mahatonga Baiboly milaza manondro ny tena arena, tsy amin'ny habetsahany zavatra ananana, fa amin'ny fitahiany Jehova no mampanankarena, ary tsy azo ny fisasarana ampiny zany. Inona ny zavatra tiany Tompo lazaina amintsika? Rehefa miteny aminao Andriamanitra, dia mila matsilo ianao eo am-piainona azy. Probleman'olona be dia be tonga eo fanatrehan'Andriamanitra, te hihaino teny tsara lahatra mandresy lahatra. Ianao manana vonona aloha amin'ny fotoana hihainonao an'Andriamanitra, ka raha sanatria tsy mifanaraka amin'ny zavatra nandrasanao, ny zavatra ampitondrain'Andriamanitra an'izay mpanompo mijoro eo anoloanao, dia ohatry mahatsiaro zany ianao hoe tsy nihaona tamin'Andriamanitra. Ny olona afaka andray dia izay olona afaka anao vidange ny ao anatiny mialoha amin'ny fotoana andrenesany an'Andriamanitra. Eno eny ny zavatra mitranga. Misy lehilahy anankiray, olony teny fikasana atao hoe Abrahama ny anarany. Andriamanitra niteny tamin'io lehilahy io ao amin'ny Genesis 2:20 hoe i Abrahama, mialahy amin'ny taninao, tanindrainao sy ny reninao, dia mandehanany amin'ny tany izay asehoko anao. Rehefa niteny Andriamanitra dia ny zavatra nilazainy dia tsotra. I Abrahama, mazava tsara ny zavatra lazaiko fa mila mihaino tsara ianao a. Ho teo tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tanondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia hoy sisy Andriamanitra, dia atonga anao ho firenena lehibe, sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soanao ka hanosina izay manosina anao, ary aminao nitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ngeza be zany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa lazain'i Jehovah taminy, ary lotakomba niaraka taminy. Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arany izy. Mba fantatrareo ve zany? Rehefa mihaino an'Andriamanitra dia mila matsilo. Zavatra kely tsy ampozinao no mifandipatra amin'ny zavatra nilazainy, tsy tanterahanao, dia mety hiteraka zavatra be goavana be, tsy ahafahanao mandroso, fa sakana eo am-panomponao an'Andriamanitra sy amin'ny fiarahanao aminy. Andriamanitra tsy niteny tamin'ny Abrahama hoe hoeto Lota hiaraka aminao. Neveu an'i Abraham Lota, ary relation ara-nofo ny relation an'i Abraham amin'ny Lota. Zany hoe ankonana tsy eo amin'ny tompo Lota fa ankonana ao an-trano. Tsy voatery ino ny Andriamanitra Abrahama. Dia ozy izy Paoly apôstôly amin'ny Galatiana 5:5-7. Ny apôstôly Paoly dia nilaza amin'ny Galatiana 5:5. Jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy eny vetivety e. Galatiana 5:5. Misy olona tondroany maraina voatahy ianao. Ary raha ho tsara fotsiny tenin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity, fa omeny tompo antsika le teny hatramin'ny farany. Fa hoy za, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo.
fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao zay zavatra tianareo. Zany hoe zavatra tia ny fanahy hitondrananao zany dia tsy voatery ho zavatra mampety ny nofonao. Dia ho anatin'izy zavatra tsy mahafinaritra toy izy ny ten'Andriamanitra tariany fananareo mba tsy ahazahoanareo manao zay zavatra tianareo. Izy ny ten'Andriamanitra mifanohatra. Dia ndao ny tsika ijery ny tantara-piainan'ny Abrahama teny an-dalana izy tsy nety mihitsy ny fiainany sy ny fiarahan'izy sy Lota. Tsy nisy filaminana mihitsy teo amin'ny Lota sy Abrahama sy ny mpanompon'ireo niady korotan-dava mifamalilava. Zavatra mahavariana nefa tsy Andriamanitra no nanaisotra ny Lota teo amin'ny fiainan'ny Abrahama fa i Abrahama ny tonga saina nandefa ny Lota. Zay zavatra tsy nilazain'Andriamanitra aminao fa tokony ataonao dia Andriamanitra tsy amerina fanondroany anitsy ianao amin'izay zavatra efa nilazainy fa ianao no mila tonga lasa ny fiainana ny zavatra rehetra ny manohatra anao satria tsy ao anaty ny volonté n'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Andriamanitra tsy miteny hoe oeto Lota, i Abrahama nitondra ny Lota. Raha jereny zany zavatra any tsisy ota satria Andriamanitra kosa Andriamanitra fitiavana. Lota ave dia ho problème. Fosy izy Andriamanitra ianao ny antefany fikasako fa tsy Lota. Koa satria nitondra ny Lota ianao dia angina fa velao ny Lota hiaraka aminao. Dia rehefa nandeha Lota sy Abrahama mikorotana teny an-dalana, mikorotana ambony ambany, ady lava, fifamaliana lava. Fa rehefa nandeha mafy ny zavatra nitranga teo amin'ny Abrahama. Tsisy Andriamanitra nanaisotra Lota zany teo amin'ny fiainan'ny Abrahama fa i Abrahama ny tonga saina nandefa ny Lota. Ozy izy hoe ry neveuako, relation ara-nofo nifandraisako aminao satria mpiavantsika. Zany hoe fifandraisana eo amin'ny nofo no ny razam-be iombonana ny ankon'ny ombonana fa raha hifidy ena varatra ianao dia za ena atsimo. Genesis 3:10. Jereo rehefa tapa-kevitra amin'izay izy ny teny hoe raha ena varatra ianao dia za ena atsimo. Motsy eo anoloanao va ny tany rehetra masina ianao aoka hisaraka amiko ianao raha ena varatra ianao dia ena atsimo fa raha ena atsimo ianao dia za ndray ena varatra. Zany hoe mifanohatra amin'izay any amin'izay lalana tia no fitondrana azy ny fanapaha-kevitra Abrahama. Tonga sainy Abrahama fa tsy tokony ara-dalana izy sy Lota. Toy izy Abrahama tsy ara-dalana aminao intsony tamin'ny Abrahama niaraka tamin'ny Lota dia nisy salobona be mihitsy ny ara-panahiny. Tsy niteny taminy mihitsy Andriamanitra fa voalasy Lota, voalasy nisaraka tamin'ny Abrahama dia jereo ny tenin'Andriamanitra fa teo aloha niaraka tamin'ny Lota izy dia tsy nahita fahitanany amin'Andriamanitra mihitsy Abrahama. Tsy nandray intsony an'Andriamanitra Abrahama tamin'izany. Te hiteny aminao misy zavatra tsy ilana délivrance fa ilana décision ferme. Misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainana manohatra anao. Misy zavatra tsy mety miala mihitsy nefa ianao mivavaka. So dia misy loata fahazaran'ny ratsy efa tian'Andriamanitra hoe sorina fa ianao miziriziry. Lota tsy nafalesakana solana ho an'i Abrahama. Fahajambany Lota io manampina sofina tsy andrehan'Andriamanitra, manampina ny masony tsy fakahita amin'Andriamanitra. Voalasy Lota dia toy ny sakany iray lehibe teo amin'ny fiainany, nanaisotra ny blocage rehetra niala teo amin'ny fiainany. Zay salobona vao niodiny Lota ka ny ena atsimo ary ny ena avaratra izy. Androany eto amin'ity tobo-masiny ity marina fanirahany itsika hitory filazantsara eto fa tsy ekeko ianao mitondra loata mody zany. An'io Lota dia miara sy misaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ino io Lota io? Lolo-po, velonana, avinavina,
fahotana, fitiavatena, fetsarambelatsy. Teneny Lota androany hoe tsy ara-dalana aminao tsony a. Mandraisy ianao fanapahan-kevitra zao. Andriamanitra tsy nanaisotra Lota mihitsy teo amin'ny fiainan'i Abrahama, fa i Abrahama ny tonga saina nandray fanapahan-kevitra hiala tamin'ny Lota. Manomboka izao ny vavanao io, mianara tsy miteny ratsy olona tsony, mianara tsy manamelok'olona zany, mba mianara tsy mifosa olona, mianara tsy mitsara olona, mianara tsy mitsikera olona, satria zany karazany zavatra rehetrarehetra zany dia mbola Lota miafina avokoa. Lota, mialahy ianao eo amin'ny fiainako. Aoko tsika tsy hanana fiainana miafina, aoko tsika tsy hanana fiainana miafina tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa lany andro eo am-panompona azy nandritra ny 4 taona. Io ota miafina io dia tsy mampitoetra fiadanam-po na ny tany an'i Jesosy rehefa namaky ny boky ny Apokalipsy. Vita le fotoana teto dia le hoe ny amin'izay nilaza ny tenany Jiosy kanjo sinagoga ny Satana dia nanontany an'i Jesosy fa inona Jesosy le sinagoga ny Satana, seza fiandrianan'ny Satana eo amin'ny fiainanay mahatonga anao milaza aminay, satria fiangonana no nilazany an'ilay izy hoe misy zany. Dia ozy Jesosy tamiko, ota miafina, ota miafina tsy foy, ary indraindray azy lazainao hoe péché mignon. Tsisy péché mignon zany, tsisy ota mahafinaritra zany. Rehefa ota marekoreko velona be daholo, rehefa tsy tian'Andriamanitra dia aza tiavina. Olany ambitsika nompoan'Andriamanitra na 4 taona azy, raha ohatra ka tsy arodanao ny seza fiandrianan'ny Satana. Raha vao ianao mideran'Andriamanitra mandihy nefa mbola misy ota miafina tsy foinao, tsy foinao, dia zao doladola fotsiny eo ambony seza ny Satana fa tsy taitra. Ny ota miafina dia mialoka ao ambanin'ny abria ny fanamarina tena, fialofany ny fanamarina tena. Loto, mila miala eo amin'ny fiainako ianao, tovy amen. Oka tsisy ota miafina, tandremo fa ny ota miafina dia tsy mampitoetra fiadanam-po. Dia misy fotoana ianao miezaka ianao fa tsy tafavoaka mihitsiny. Mahatonga anao tsy tafavoaka satria hiezaka avy aminao le izy. Manomboka androany raiso ny fanampiany fanahy masina, ahafahan'Andriamanitra mampidina ao anatinao ny fahafenono ny fahamasinany, atonga ny toetranao ary kiriko ota. Efa niezakao ny olo marona, efa niezakao dimam-po, fa vononandao Ralulaputalo de tuni resiao Camila itala naona muara chiuo non i vuoti sa Efani esakau nuana paente ena kawe afura tue sarati maunena Efani esakau amela eluka Voma kire windai no toane dikia Te tunire siau Camila italau Naona muara chiubo Non i vuoti sa
fa noho ny teninao izay mampahery ahy tsy misy fiadanana ho any ratsy fanay fa efa voafetra iandrony rehetra samapona fa tsy toetra tanako ny tariketra. eno ene raha eto Jesosy androany maraina miditra ao anatin'ity fivoriana ity aza mijery mpanjina azy ny ao am-pony tsy isika nendrika asa fanompona manalina fa izy mahita fa tamany eo amin'ny fiainanao fanatrena tsy antoka ifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy ny titre eo amina ministera 10 misy antsika mety grand apôtre ianao mety docteur akoho mety prophète évangéliste pasteur fa tsy titre no antoka ifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy rehefa niteny amin'ny teny tsy fantatra ianao efa mety satria feno fanamasina ny asa fanompona be kanefa ny ao anatinao mbola feno faharatsiana ny aleloia zay ataoko teto zany no anaisitra zay lamba maloto ao anatiko nefa tsy voadio nareo rehetra zao mety mahita ny tsara ny lamba gôty aloha na dia short aza no anaovako satria mafana tia majanga mialatsiny amin'izay petit costard kosa aloha fa tsy ho tsemboka ao anatin'izao ny tenanay. Alleluia, amen. Mangatsitsika aloha zao tsy maninona mety tsara tarehibe ny fitafiko hitanareo ohatra fa nareo tsy mahafantatra hoe ny kiloty anatiko rovotra na mety tsara tarehibe sy lafo vidy ny kiraroko fa bakiraro rovotra efa herinandro no anaovako za ihany no mahafantatra an'izay. Misy zavatra zany fantatry tsy voatery ho fantatry ny olona mbola mety mampahazo aina satria nieritreretiko fa tsisy mahita le izy fa ny fotoana anankiray anapahako hevitra hoe anolo azy vao tena azo aina na izazy mahazo aina rehefa miala le izy. Miangavy ianao tonga eto miaraka eto sika androany anomboka androany hariva ny croisade ambabona olona fa mialohan'ny ambabonao olona sy anangananao olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mela ny fankahalana raha misy mananady aminao dia aza manao fanaty teo amin'ny altarakory azy ianao raha tsy vitanao ny famela amin'ny voatery ny fanatitra ndao rangahy dia tanina mafy be ao an'Andriamanitra zava-poana ny fanompoantsika raha ohatsika milaza fa tia an'Andriamanitra nefa tia zao tontolo zao raha ota miafina sy fahazaran-dratsy rehetra mila esorintsika zany mba hahafahantsika misitraka indray ny fankasitrahany manokatra ny maso ny fahitantsika andeha azy ny relation personnelle et communion personnelle hifandraisanao amin'Andriamanitra raha tianao azo ain'Andriamanitra aza tapenana amin'ny fanompoana be aza tapenana amin'ny asa sosy asa tsara ety ivelany ny zavatra tsy mety tokony hotsaboina ao anaty fa mampalahelo an'Andriamanitra manana fanoloran-tena mametraka eo amin'ny fiainanao ny asarobidi ny fisiny ho ambony lavitra noho ny fampiasany lasa rivotra iainan'izay heveriny zao tontolo zao fa fifoazam-panahy amin'izao fotoana zao ny olona mivory amanaly mihaino toroteny tsy misy fananganana ra-panahy fa varotra sy filana ranofo ny betsaka filana eo amin'ny nofo normal ny olona raha liana andre fampianarana fa teo miliardaire izy te hanambe izy fa raha nihaino ny seminaire nandritry ny 2 andro natao teto amin'ny toby
dia fantatrao fa tsy any amin'ny fanangonam-be mihitsiny lery sy fahefana omen'Andriamanitra fa fanapahana ao anatinao mahazo aina ny ao anatinao rehefa olo ny sitrapon'Andriamanitra loto safidio izay aleanao za tsy ara-dalana aminao tsony na dia anao aza mandony tranoko fianarako sakafoko rehefa lota ny anaranao dia miala ianao dia anao tehitreritra hoe ka izy kosa ny mitsibona amin'ny fiainako mahafinaritra izy roay fa lota ataotrao ny tongotrao tsisy lota tsony eo amin'ny fiainako lota fanamarina tena lota be marenina lota mety ho paralysisa koa lota mety tsy fahavokarana fandroany amin'ity marain'ity andao hibebaka naisotra lota ao anaty fa za maiky ny anaisotra lota eo ivelany mamaky atsika efa ely ty problème ty raha vao miresaka lota zany zao dia nietretinao problème le lota aretina indray le lota fa le faka mangidy lota sy ny seza fiandrianany miafinao anatinao amin'io ty petrahany devoly dia mampahazo ainazy tian'Andriamanitra eo esoriny eo manapahainao hevitra androany tsy maninona mety tsisy nininona fa androany maraina melohan'ny fotoana hiatrehako ny rariva mila anao ny fiainako Jesosy io communion manqué anako hiavana amin'Andriamanitra amen mbola mety tsy mandeha ny zavatra rehetra fa izay hitady ny fakasitrahan'Andriamanitra mila ny olanitra io misokatra ho androany ry olombelona efa mbaravarana ane Jesosy ho avy izy azavariana miaraka amin'ny loto eo foana ianao tonga ny teny toroteny 100 ambenarivo fa vao miodina eo fotsiny ny fanao miverina amin'ny teo aloha ihany lota koa mamitsaka eo ambaravarana ka raha vao ratsy toetra ianao ny tapahany raha tokony ianao no napaka azy tsika ane tsisy taranakikainy eta raha mety ianao hovitaitsika zao daholo zay tokony hovitaina fa tsy fantatritsika zay tranga rehefa avy eo tsika tsy tompony apitso zany etirety hoe samy mpiara mivavakato tsika nefa misy mifamparana lahelo fangarika mpitoerana tsy mifankaty akory fampifosa amin'ny problème ny anankiray hoentina ry amin'ny anankiray tsy ao le fosy fitiavana tena takian'Andriamanitra ananana samy mpivavaka mamoaka tena maharary matosany zavatra any mitranga miseza fiandrianan'ny Satana tokony arodana ao anatinao Jesosy ane miteny foana efa elany anty ambomba ny fiainanao tahaka ny fambomba ny renina koa ny zanany fa tsy hoe zany tsy mety fenao tsy hita mivoninahitr'Andriamanitra ianao raha mbola eo Lota tianao io ry Abrahama tsy fifadikanina tsy vavaka fitarainana na asa fanompoana be ny naisotra ny Lota fa décision fanapakevitra aza olakolaka le izy tsy za zany angamba fa ianina ianao aloha ny efa niteny eto androany aza mieritreritra zay tsy eto aloha fa zay eto aloha aza mody misexcuse eny amin'ny fifadikanina ifadikanina heri-taona mihitsy io mba ho afaka vita fifadikanina tsy enay loha teo mbaravarana indray ianao décision tsy manova zavatra ny hoe afenina amin'ny teny tsy fantatra le décision tsy raisina décision tsy raisina afenina amin'ny teny tsy fantatra androany miangavy ianao misara amin'ny Lota io za velisy olona iteny aminao fa za mangataka amin'ny fanamasina amin'izao fotoana hitoriko ny afatra Andriamanitra tondrako ny afatra Andriamanitra zao isy mibitsibitsika eo misofonao tiany manomboka matahotra ane zao Lota mangovotra be mihitsy zay le tenin'Andriamanitra dia
inona ataony gejay no fonao aza miala amiko zany moe androany niara-nofo rehetra mampifamatotra anao amin'ny tany zao tontolo zao atonga ny fiakaranao mbola tsy azo aina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy mahatonga anao tsy mbola miombona sy mijoro tsara ho an'i Jesosy io raha veto amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Rehefa mety ny fiombonanao amin'i Jesosy lasy lota dia manomboka miasa sain'Andriamanitra amerina anao amin'ny fahafahana amin'izay satria anomboka iverina ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra. Jereo fa Andriamanitra ohatry ny nanomboka zava-baovao zany miaraka aminao rehefa hitany ianao hoe tena manaiky iaina amin'ilay fiainam-baovao zany no hamafan'Andriamanitra ny lasanao vao manao zava-baovao izy satria be dia be loatra ny endriky ny lota namatotra anao hatramin'izay sy nahavotsotrinao satria heverinao fa fahamarinana nefa mangidy ianao mangidy eny antsika dia mila matanjaka tsara ny correction ny fantsina ary raisina ny fantsina eritrereto hoe kapohana mafy be ilay vibiliko ireny fa tsy mety mahitsy izy mavita ny anjara voatendriny ve tsia Andriamanitra dia tiako fantatsika fa tsy mahazo aina izy mampiasa zavatra tota ary hoaroam-paratsiny zany. Atoroko anao fahamarinana mahatonga azy miantso anao ao amin'ny Kristy dia natonga anao olo vaovao. Dikany hoe vaovao tsy mbola nisy teo aloha. Isaia 43:19 aza misaina ny lasana mihevitra ny taloha fa indro anao zava baovao. Andriamanitra ny zava baovao izy. Apokalipsy 7:12 Apokalipsy 7:12 inona ny voalaza ao vakitsika rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy ny Apokalipsy 7:12 ny anaran'i Jesosy jerevana kely safady izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolon'Andriamanitra ary tsy ala ho intsony izy ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ilay tanàn'Andriamanitra dia Jerosalema vao izay midina avy tany an-danitra ny amin'Andriamanitra ary lay anarako. Andriamanitra zany tsy Andriamanitra mampiasa zavatra toto zany. Misy zavatra tiako tsapanao hoe jereo ao anaty Baiboly hoe ohatra ninona ny zavatra mitranga mahatamana an'Andriamanitra. Tamana Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao tonga olom-baovao. Apokalipsy 14:13 Apokalipsy 14:13 mbola miteny Andriamanitra ao ny anaran'i Jesosy. Inona ny teniny ao? Ary nareo feo avy tany an-danitra nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay isasarana izy fa ny asany manaraka azy. Io zany ny asan'Andriamanitra manaraka 9:7 amin'ny Apokalipsy 4:12 zao indray voasoratra ao ho jerentsika. Ary miraha toa tononkira vaovao, mihira toa tononkira vaovao eo androany seza fiandriana sy eo anatrehany zava-manany ary mihira toa tononkira vaovao zany hoe mihira toa ny tononkira vaovao eo anatrehany seza fiandrian'Andriamanitra eo anatrehany zava-manany efatra sy ny olona tononkira vaovao. Andriamanitra zany tsy le hiratra nainy reny foana fa Andriamanitra mamoaka tononkira vaovao. Dia ny Apokalipsy 4:19 ary nahita lanitra io mbola ho vaovao koa satria efa nanomboka nisy devoly tany dia ilay zarentsika teto mbola tafaverina fanoroany tao kosa tany teo anatrehany zanak'Andriamanitra rehefa niodiny Adamo teo sy Andriamanitra hoe efa misy fifofofony devoly dia io zany atao vaovao koa ny lanitra. Dia ty tany ty koa efa njakany niota sy corrompu maloto teo sy Andriamanitra hoe amorona tany koa vaovao satria alefako ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny tany faharoa tsisy ranomasina. Ary inona ny zavatra nitranga na didy aza dia noton'Andriamanitra hoe tsy le didy taloha fa ataoko didy vaovao. Jaona 4:30 dia hozy izy ao amin'ny Ezekiel 36:25-27 omeko fo vaovao sy fanahy vaovao. Jesosy tia mampiasa zava-baovao zany mahatonga azy manovanao olom-baovao aloha. Maria zao virjiny mbola tsy niray ranofo tamin'i Josefa
nampiasain'Andriamanitra ty zava baovao Andriamanitra. Isaia 7:7 ary ny Virjiny iteraka zazalahy. Marka 2:12 na boriky ho tengenany azy, tsy boriky efa nitengenan'olona fa boriky WT. Misana boriky mifatotra ry dia mbola tsy nitengenan'olona. Voasoratra ao Marka 2:12 zany. Boriky izay mbola tsy nitengenan'olona ny nalaina. Ary rehefa ilevina izy, Jona 2:7 fahasambao. Ka Andriamanitra zany tsy tiany ianao manompo anazy io miaraka amin'ny lotatranainy ao anatinao. Isaky mahita ny endrika eo ny olona dia ianao mieritreritra hoe ianao feno fanana efa ianao ratsy tarehy. Mangidiny ao anatinao misy seza fiandrianany devoly. Ovay ny tava. Tsy amin'ny fiatsaram-bela tsy toy ny ravina midoroboka fa tsy nahitam-bokany. Natezitra an' Jesosy anie izy na tena fa matoa ny ravina maitso mamokatra ny azo. Dia jereo ny resaka ravina io, révélation na ravina. Ravina ny nanam-penana ny teo aloha fa tsy natapona azy rehetra. Zay ny lesona teto omaly. Dia naka Andriamanitra fandrakofana avy aminy mba hahatonga ny enatrao tsisy eo. Ny zavatra avy amin'Andriamanitra ihany no azotsika elofana fa tsy ny zavatra eritreretiny saitsika sy ny fotsika. Mila délivrétsika ao anatin'ny didity. Tsisy endrika lota sy faharatsiana hoentinao motsy entinao manompo an'Andriamanitra tsony manompoka raha arivo. Alleluia sa tsy alleluia. Zareo fa rehefa niona tamin'Andriamanitra Mosesy dia nasian'Andriamanitra ny esorina ny kapany. Fosy Andriamanitra tany masina nitsahanao tsy dia le tany loatra masina no itsahana fa lalam-baovao nitondrako anao manomboka hatreto. Dikan'izay ireo kapa taloha nitondranao tany Egypta na nandevo anao tany anefitra, ireo kapakapa ratsy rehetra nitondrano tongotra ao anao tany amin'izay dina leonao tany, tsy ilaiky fa esory. Andriamanitra tsy naniraka an'izay le ao fa esoriko ianao mama décision. Za mahita fa ho ajanonao amin'izay io loto io manomboka androany. Tsy maintsy asorina aloha ny kapa rehefa hiditra ao amin'ny fanimpony Moïse ka iseho Andriamanitra. Tian'Andriamanitra tsika raha mbola tsy tonga izy any amin'ny ramalanitra hiditra ny taona 2025 amin'ny tao mpaneomboninahitra. Alleluia. Zany voninahitra zany tsy hoe voninahitra fa tena hoe amin'ny taom-baovao io. Falon'ny tranoko dia feno voninahitra be mihitsy satria volany amin'ny banky mitobaka. Zavatra rehetra ilaina eo daholo. Taodro ny tananao tsia. Averena tsia. Fa izany fanehoam-boninahitra zany tsy mitovy amin'ny teo aloha tsony ny fiainanao. Raha kitakita ianao nanomboka hatramin'izay mandra-pahatonga ny 2024 olona malemy fanahy amin'izay ianao be voninahitra. Amen. Ny olona be voninahitra ahitana ny toetran'i Jesosy be fitiavana, tia mizara, tia mihevitra amin'ny fahorian'ny sasany, mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra, afaka amin'ireo karazana toetra sy tsy famendrehana rehetra. Raha taroa be fialonana lasa tsy be fialonana tsony, tsy voageja nyity tany ity mandra-pahoviana no avesatretsika. Fosy Jesosy makanesa ty amiko nareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatretana fa za no anomenareo fitsarana. Neny Jesosy tsy hoe reo mavesatretana ianao dia hovaliko ho amaivanika ianao. Fosy izy meko fitsarana. Mahatonga anao tsy mitsahatra zany mbola tsy ao Jesosy. Na tsy nanantona azy tsara ianao. Manam-pahay ianao hevitra. Hisaraka amin'ny Satana sy izao tontolo izao. Esory le kapatranainy io izay nitondranao tetsiteroa. Midira amin'izay eo amin'ny fanatrehany amin'ny fo vaovao, fanoloran-tena vaovao. Andriamanitra amafy anao sy anome anao ny voninahiny. Tonga herin'Andriamanitra sy tarafana ny fahatsarany ianao. Zany le voninahitra. Tsy ajoro anoloanao farao, zany ny voninahitra. Ny sampy rehetra sy ny faharatsiana rehetra, ny fahafatesana, ny ranomaso ho fafan'Andriamanitra daholo. Tsy ajoro anoloanao ny fahavalo. Amen.
anome kiraro vaovao anao Andriamanitra, andehananao eo ambony faharatsiana no ny heriny. Indro efa nomeko hery sy fahefananareo. Anitsaka maingoka ny veonay any amin'ny rambony, tsy mena rana ny veonay eo amin'ny lohany. Ka nany amin'ny pozona ny lohany ka hatrany amin'ny raviny, hatrany an-tampon-doha, hatrany amin'ny paladiany, tsy hampaninona anao akory zany. Zany le voninahitra amen. Manomboka androany andao teneno Andriamanitra, teneno mihitsy izy androany, za naraka anao Jesosy za iay no teninao. Avereno rehefa hoe ampy zay dia ampy zay. Ozy izy le olo zay tamiko, enao pasteur Dolphe fa mavoanao mivantana loatra, dia ozy rehefa hoe mahatonga anao tsy mahazaka ny zavatra teneniko, enao tsy te io. Problème aza ilika ty amiko, fa problème fandinihan-tenanao tsy tanteraka. Dia ozy izy, ka maninona raha ohatra ka mba atao ampitiavana le izy fa tsy atao mafy be ohatran'izany. Dia ozy rehefa aveo mba fantatra eo, le fakanongotana amin'ny mahatonga anao miziriziry io, fa raha manaiky fotsiny ianao, tsy tonga hitsara anao ny teny, fa tonga hanavitra anao ny teny, tsy tonga nameloka anao izy, fa tonga hanangana anao izy. Rais le vanivona! Mandany andro tsika ao anatina tontolo tsy mampandroso atsika. Tsy mampandroso atsika an'ila izy. Androany lota miala io kritika io, miala io fialonana io, miala io fankalana io, miala io fiatsaram-belatsia io, miala io fangidina io, miala io ohatreo amin'ny fiainanao tsony. Aza mahita androany fa hitsangana vaovao anao miaraka amin'ny Jesosy. Lohany amin'izay ianao arovain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, satria ho ampiteriny eo ambavanao le vava tena araka ny sitrapony, le tanana tena tanan'Andriamanitra, le tongotra tena tongotr'Andriamanitra, ny maso tena mason'Andriamanitra. Ny masoko ny fofonay lavy aminao, ny vavako Iderako anao, no iderako anao. Dia tsy ratsika koa ny tanatsika. Halleluja, ny tanako Jesosy ny tanako manandratako anao, ny saiko no isainako anao, isainako ny falebiazanao Tompo. Asandratany amin'ny lanitra ny tanatsika fanoloran-teny zany. Halleluja. Nao ny antony fisiko sy fahavelomako Jesosy. No mato izao no arinao itovy endrika aminao, Tompo ianao no antony velomako, Tompo ianao no mato izao no arinao itovy endrika aminao. Alleluia. Alleluia. Petero enao ny fantohany, azezahany izy hitodika amin'ny tafiotra, hitodika amin'ny onjan-dranomasina. Enao sy ny feonao ny fantohany. Inona ny tanjon'i Jesosy io amin'ny fiainako? Mba azo aina atao anatiko ny fanatrehany. Ny fanatrehanao hitondra ny fanatrehany naiza naiza anyrahany ianao. Alleluia. Zany no mahatonga antsika isanandro tsy hoe miteny fotsiny hoe misy o Tompo, mba ho voninahitra aho mandraky izay, misy o Tompo. Tsika manao misy o Tompo, misy o Tompo. Nefa ianao
tsy be fitiavana ohatran'ny tompo mba hisehony fitiavana, mba hisehony fahatsarany. Mila miova, mila miova. Latsaka ny ora-pahasoavana, ny ora-pahagagana, ny fiainam-pitobahana rehefa tonga ianao ka manaiky ho fanatrehany mandehandeha ho an'ny firenenao, ho an'ny ankonanao, ho an'izao tontolo izao. Amen. Lasa mpitondra fanafahana ianao satria tonga fahazavana hitarafana ny fahatsarany. Mba fantatrao ny salobona dia iainan'ny olona tsy tsara fanahy. Dia raha vao ratsy toetra ianao, ny fahasoavan'Andriamanitra manodidina anao, fa ny masonao tsy mahita ny lizy satria feno aizina ny tontolonao. Ny ataony devoly mamandrika sy mampijabaka anao mampiditra ao anaty aizina fotsiny, dia vao maloto ny fonao tsy miratra ny vision-anao. Zany ny mahatonga an'ireny tokantrano tsy milamindreny. 40 taona mivadinina ireo mivady ho amin'ny mpivady izay tonga eto, fa mahatonga anao tsy mety mahita ny fahatsara amin'ny vadinao mihitsy. Fa le faratsiny kely reny, le saka kely rano reny oana hitanao, dia satria tsy mivavaka ianao manadiona ao anatinao. Fa raha madiona ao anatinao, tonga amin'ny fahazavana. Ao anaty fahazavana ahitana amin'ny fahatsarana rehetra. Idio anie ty trano ty dia zasiana jiro na ray ara, fa tsisy lokona akanjo hita eto. Fa ianao angamba mba mitabataba dia miteny hoe ny costarako ato gris-gris satria tsisy mifankahita. Aza mitomanina mikiky ao anaty aizina, aprety ny jiro dia miseho amin'ny fahatsarana rehetra. Aprety ny jiro. Zay le antony fiovany eto androany, eto amin'ity toerany ity androany. Tsy misy mivoaka eo zany raha tsy miova. Pastera, fa manino ma zaty irenao? Tsy zany manery ianao, fa fanamasina ny manery ahy hiteny aminao. Fa tsy mety tsono ny raha-pitso, fa tsy maintsy zao dia zao ihany, dia miova tanteraka ao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa manomboka lasa eo ao anatinao ny fiainany, dia lasa mpitondra ny fanambarana ianao, manambara azy amin'ny fahatsarana. Satria tsy sakana tonga ny olona tsy ho resy lahatra mahita anao, satria tsy ianao tsy no hitany, fa Kristy velona ao anatinao. Ho ataony eo am-bavanao ny révélation politique, ny révélation économique, ny révélation divine. Amen. Rehefa mitondra ny masonao a tompo, mitondra ny tananao, mitondra ny tongotrao, mitondra ny sofinao, dia aseho fiainako amin'izay ny fisinao. Dia ho tsisy Paoly, ary za zany tsy mahatsapa amin'ny fahavelomako tsony, tsy za tsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Dia manana fahatsapana ianao, ny alalàna faniova, tsy matahotra maty, fa mahatonga anao mavozo moro, lamoro. Tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga andry Paoly niakatra any Jerosalema, na dia efa nahazo profesia aza hoe ho vonoina sy atao martyra, dia nitsangana mihitsy Paoly manao hoe fa Kristy no antony avelomako, ka ny fahafatesana no azahoako tomony. Raha minizao fiainana izao ihany, ho anantenako azy dia mantra indrindra, fa Kristy no antony avelomako, fa ny fahafatesana no azahoako tomony. Raha minizao fiainana izao ihany, manantenako azy dia mantra indrindra.
tulamini fukusiatarako anjarako mandrakizay ianao andriama anitro fa mamikony eo any lana. Miaina tsy misy lota vao sokafan'Andriamanitra ny masoko ary miteny zay tena ho an'ny tsarako izy sy ho an'ny taranako rehetra. Vao niverina tamin'ny décision an'Andriamanitra i Abrahama lasy lota ohatran'izay ny ela i Abrahama ndre zay hitany masonao sokafo zanako ny maso fa zay hitanao dia omeko anao sy ny taranako ndre aiza ihany mamatotra no avy ny taranako fa Andriamanitra tsy niteny mihitsy. Lota esory lavitra ny lota manimba anao io fo io manimba anao io zanako teteny aminao Andriamanitra tiany mihoatra sarobidy amin'ny fanahinao mihoatra lavitra noho izay fafinaretany ifikiranao eto an-tany mandalo vetivety nefa tsy ahasoanao. Mila afaka ianao androany amin'ny vesatry ny fahakalana, afaka ianao androany amin'ny vesatry ny lolopo, afaka ianao androany amin'ny vesatry ny faharatsiana. Maivana ny aminao rehetra ary afaka hijery sy tazana manodidina ianao satria ho ampahiratin'Andriamanitra ny vision anao hifankahita amin'ireo anjara voateny rehetra no manin'Andriamanitra ho anao ny amin'ny fiainana sy ny hoavy rehetra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zay rehetra hitany masonao any Abrahama tian'Andriamanitra omenanao avokoa momba anao rehetra fa teto ny nahitako fa tsy mainky ny hanome ny zavatra rehetra tsy ny alohavany toe-panaraka an'Andriamanitra izy. Halleluja. Ny mamo an'i Abrahama, ny ronono an'i Abrahama, ny kanana ho an'i Abrahama sy zay ho tondrahany eo ny fahatsarany rehetra hozy izy anao sy ny taranakao zany. Ry fiangonan'Andriamanitra sika ny programa an'Andriamanitra ho an'ny tany, sika ny programa an'Andriamanitra ho an'ity tany ity. Miandry antsika Andriamanitra raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako no avy anety tena hivavaka tady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra amelanelony ary sotraniko ny tany. Avy-tsoro lota fa hijoro Andriamanitra, na ianao tsy mafohy lota fa ho adimin'Andriamanitra, na ianao amotsitra ny lota dia ahitan'Andriamanitra. Noho izany raha zay lota kely tsy maka izy io fa eto ihany avoy izy fa manana ny mandrakizay tsika, manana ny fahatsarantsika. O Jesosy, halleluja. Ianao ny sira sy fahazavana, ianao no hery ny fanjakana, ao aminao no hery ny fahatsarana eto amin'ity tany ity. Mialahy ianao amin'io lota io aloha azafady kely indrindra fa ny ambony rehetra tsy anao fanazy. Azadino fa Andriamanitra mitaky anao tsy amin'izay zavatra vitanao akory, tsy amin'izay zavatra tsy vitanao akory fa amin'izay zavatra vitanao. Misy fotoana izy miteny tamin'ny Marta, esory ny vato, ny vato ny fahadalana rehetra, ny vato ny tsy fahendrena, ny vato ny fahasiahana, ny vato ny fahatezerana, ny vato ny avonavona, ny vato ny fahakiviana. Esory reo, zay no antony mahatonga anao tsy ahita ny masoandro miposaka fa rehefa hatsangana sy avoaka Lazarosy tsy maintsy miposaka aloha masoandro voatsangana izy. Mila mahita fahazavana izy aloha. Zay le fahatsarana tian'Andriamanitra ho hitanao, mila ho hitanao aloha na toetra mendrika ao anatinao rehetra. Tsy raraka zany ianao ary tsy atreto ny fiafaranao. Ahoana ny eritreretanao hoe roviana Andriamanitra vao hitodika tena nangana anao eo amin'io fotaka mandrevo mbola hitoeranao mandrakandroany eo. Aza miononao amboaka ary zaza fa manana tany tsara voamana malalaka ao anao Andriamanitra. Ary aza mioneto fa mbola manana tany mihoatra no tita maso tindray izy hitondrananao. Eny amin'izay toerana tiana ny esoranao dia tsy tiany hotsaronao. Zaza mivoaka avy ao amboka tsisy mahatsiaro ny fisiny tao. Hoe tsy nay eny namany tao e. Ary izy eny trombo tao aloha e, miaina ao anaty rano. Fa rehefa mivoaka tao izy, miaina amin'ny rivotra indray, ety ivela malalaka kokoa noho ny ao amboaka. Fa tao izy netrehitra ao mety indrindra.
dia ohatr'izany koa rehefa eto an-tany ianao hialeto makany amin'i Jesosy tsy ho tsaroanao zany ny ranomasy satria vao miaka ny teny amin'ny rahalandry fotsiny dia ho fafany ny ranomasy rehetra mitava satria ho ampidiriny eo amin'ny fiadanana sy fiainana mahitretrika ianao. Andao reto anao zay mahafinaritra an' Jesosy, anao zay fomba tena faran'izay tsara indrindra avy ao am-potsika ny fikatsahantsika zay mahafaly azy. Za mahita fa zao marain'izao ny exploit de miracle ho anao. Androany izy fanangana sy voninahitra ary izy seho amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra fa Andriamanitra velona izy. Mety maro be ny fahatsarany teo amin'ny fiainanao hatramin'izay efa tsy hitantsony satria nahoana miaraka amin'ny loata loatra ianao fotoan'izao hiverenanao. Eto an-tany ianao no mila kasom-panovana amin'ny lafiny rehetra fa tsy any an-danitra. Eto ianao mila miova, eto ianao mila miova fo, miova fiainana, miova toetry, miova famindra. Eto an-tany. Teto an-tany ihany no valiny no meny taranaka. Teto an-tany Bartimeo no nampahiratiny ny masony. Teto an-tany Lazarosy no natsangany. Teto no meny rano, no meny divay avy amin'ny rano, ny fanasana tokana. Teto Davida no napandre fa iny fandreseny ny fahavalony dia vokatry ny fomba an'Andriamanitra azy. Misy zavatra tsy maintsy fitainy eto fa mila manaiky ianao handeha tsara sy nomboka tsara miaraka aminy. Aza maiky ny aniraka azy amita ny zavatra rehetra, tsy ny eloava mifanekenao ampitsahatra ny zavatra tsy mety rehetra. Tsika tsy mampiasa an'Andriamanitra akory. Azoko ny antoko fa natao hita fahatsarany ianao eto amin'ny tany velona. Amen. Ary azoko ny antoka fa natohinana tranga sakana rehetra ary aizina sy fanoherana tia ny fahavalo andravananao dia tsy ho ambiny zany. Zao rehefa manomboka misokatra ny masonao dia manombo mijery mianara ao an-trano mahita fahatsarana na amin'ny vadinao na amin'ny zanakao, amin'ny ankonanao, mpiara-manompo aminao mba hahafan'ilay fahatsarana tena ho tanteraka eo amin'ny fiainany. Irany hatsaranao atompo ho esoroko ny fisalasalana, esoroko ny saina voafetry. Reo karazana fomba fijery kartezianina kajy be raha tsy io zao ndray ny calcul na asan'Andriamanitra raha tianao calculena daholo satria ianao matematisianina faran'izay eny zany. Mila mahita ny fahatsarany rehetra ianao. Ny rehetra tokony anao dia ao amin'i Jesosy. Teny amiko Andriamanitra maniry ny havana aminao izy. Ndao tsika andeha niteny eo am-pitsanganana. Tsangana eo amin'ny toerana misy anao. Oka miteny izay nizaraina no hamaka ao am-ponao. Misy fotoantsika zatra miazakazaka mirotoroto loatra te hanenjika fanahy be dia be, indraindray mirehitra ao anaty te hanovany hafa, fa isika adinontsika, isika adinontsika. Ndraindray tsika ho amarinina ao anaty toetra tsy mendrika izany dia mbola samy jory ihany tsika hoe avy amin'Andriamanitra zany fa fahatsoloana sy fahatakarana, nefa ilay fahatakarana sy fahatsoloana fahotana ka tsy diso be mihitsiny ao anatinao, mbola mandroso ao anatin'izany. Dia tian'Andriamanitra ho saintsika fa tia tany ty androany mety hitanao hoe mahafinaritra ny zavatra hitany masonao fa ndrapito tsy fantatrao hoe ho aiza ny alehanao. Ny atao hoe fahendrena olona anankiray mijoro afaka mamantatra mialoha ny fiafarany, ny saina no aviny, ho aiza ny alehako raha tsisy ianao. Taotsika hiteny amin'Andriamanitra androany, mangetahetanao ny vokisy ny fanahiko Andriamanitra, ny ao anatiko iray manontolo kasio ny vokisy ny fiainako. Jesosy, tsy tia andeha ny fahazaranao anaty fanompona. Raha mety ianao androany, raha mety ianao na mantoalika na mitsangana, izay mampahazo ainanao tsy maninona fotry ny mahita ny Jesosy zany amanantona anao, mijery ianao izy, mandinika anao izy. Ohatra mahatsiaro ny teny Jesosy zany hoe
tahaka amin'ny fandinidinika ny mpiandro ondronyondrony nijerevako ny ao-amponao sokafo ny fonao dia teneno Andriamanitra inona ny lota mbola tsy foinao ry Abrahama inona ny nentinao nandeha ho aiza nohitrinetiny sainao fa mapety ny fiainanao fa rehefa tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany esory lota fa hiteny Andriamanitra esory lota fa nome vision vaovao anao Andriamanitra meteza olo-baovao iaina n'le fahateram-baovao ho tena zanak'Andriamanitra tsy eo iambava ihany fa mifo manontolo resy lahatra ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Ty izay Jesosy. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Miresah amin'ny Jesosy. Raha mba fantatrao fa efimbetsaka ianao ny saika rava fa noho ny famindram-pony mbola mampijoro anao mandrakandroany. Matsiaro ny tenina mitondraina ny Jeremia mpaminany fitiavana mandrakizay any ny tiavako anao zany nampaharetako ny famindram-poko anao mbola tsy ringany ianao satria mana-tenanao raha misy mana-tenanao indrindra hoe iovy ianao misy fetra ny olombelona fa Jesosy rery izy rery mavita maharitra anao amin'ny fahadalana rehetra nataonao hatramin'izay. Misy fotoana na ianao azy noho ny fahalalana teny fahamarinana leo ny tenanao ary miteny fa maninona ary ihany manao an'izany. Zany mahatonga anao mamoy fo, zany mahatonga anao kivy, fa mbola misy fotoana izy manirakolona pahery ianao dia hitondra ny hafany eo amin'ny fiainanao. Aza mamoy fo fa na tsy mana-tenanao intsony azy ianao, za mbola mana-tena amin'ny fiovanao. Ianao ny sarobidy amiko e, malala eo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako. Ianao ilay endriko mandehandeha eny amin'izao tontolo izao. Ianao ilay nafoizako ny aiko teo amin'ny hazo fijaliana mba hananganako anao. Tsy sitrako ny haverezanao, tsy sitrako ny amin'ny tany ilay ratsy ianao ka tonga anao very mandrakizay. Androany mananteny holazaina aminao raha hiverina amiko ianao ka foy ny faratsianao rehetra. Hiala amin'izay hota mora mahazo amin'ireo fahazaran-dratsy rehetra dia hitodika ka nangana anao, miana anao aka ampitoetra anao indray ilay vaovao eo anatrehako toy ny tsy nanota satria malala eo masoko ianao ary voromailala ny fiantsokanao lay tsy mba misy kilema. Jesosy eto anatrehanao izay no bebaka fonanay aminao mifankahalana na ny rahalahinay na mipiara-mivavaka aminay na manodidina anay. Reo fanao tsy mendrika rehetra ao anatiny efa mananteny izay fa anjaka eo amin'ny fiainany hafa izay toriana ny filazantsaranao ny fitiavanao. Androany izay Jesosy dia ifamela mba hadio tanteraka izany. Aza velo viasara loto izay ka sanatria aloto mandrakizay mifonay nefa aneny trompetra ary iverina mipapakatra. Oko sofina vaovao andreny feon'ny trompetra sy ny feona kanjelan'Andriamanitra ny sofinay satria sofina voavoatra hitsena mipapakatra andreny mipapakatra. Androany zay tsy nambolenao rehetra ao amin'ny fonay ao sy ao anatinay ongoto Jesosy ongoto Jesosy fa androany zay anapa-kevitra apa-kevitra zay tsy hoe satria nandre olona zay na teny mpantsiny zay fa noho ny fahamarinanao voarainay mihitsy anapa-kevitra zay hiala amin'izay fakamangidy rehetra tsy mendrika ao anatinay ao. Tena mila anao ny fiainanay okirehitra ny jiro Jesosy dia okirehitra indray mifanaovany jiro feno ny fananao ny tsirairay avy, feno ny fananao ny tsirairay avy. Shakotalara kosendore kirebisatara kimbrosatara
Kindala reba usalani. Lavara bakushakile kama kushakana bara batikisa. Lavara bishaka bara steriya. This organization. Lavara bakushakile kama bara steriya. Jesus. We love you, Father. Okatsinteto kipatso. Vamos fiena. Fiena fana temos sun fatsa. Suda Jesus. Suda Jesus. Famiaso fiena na ela. How can he serve you? Sini saina irai safiri matatiza Jesu malalo pamutisu iduniaku raisuana felukanu Sotranao zay Jesosy ny fitiavanao androany. Sotranay famela-keloka. Sotranay mariky ny famonjenana amitsoranay ireo lota rehetra izay nentinay tao anatin'ny fotoana maro. Mety efa mibitsika taminay ny fananao masina. Mety efa nanambarany miafina tao am-ponay ianao androany mba hafahany loata tsy hanaraka anay intsony. Raha ena varatra izy androany zay ena tsimo. Raha ena tsimo izay ena varatra. Sens contraire ny zavatra nenanay teo aloha ny ainanay indray satria olonafaka izahay. Halleluja! Ndao tsika ity atarana mafeo an'Andriamanitra. Halleluja! Am Jesosy na tsisy fivoriana tsony ary rehefa avy eo dia mety aminy. Fa le rehefa avy eo le mahatery ny fonao satria ny olona voavonjy ihany terem-panahy hamonjy ny hafa. Tsy possible zany ianao anana fo tezara ny famonjenao amin'ny hafa raha ianao ara-tsy sura akory hoe voavonjy. Mandren'Andriamanitra miteny androany hoe zao ny mpiara-manompo rehetra sy ny mpitandrina rehetra, zao ankehitriny zao. Zao ankehitriny itenenako zao dia mirosa ao anatina fanasahan-tongotra. Zao. Dia tsy haiko hoe maninona direktiva fotsiny isa tsy fantatro. Tsy rano amin'ny pompony fa rano amin'ny vovo. Tsy haiko hoe inona mahatonga azy miteny an'izany. Tsy hoe misy dikany manokana le rano akory fa rano avy eo amin'ny vovo, avy eo amin'ny tany no tovozina. Satria mba hamarina ny teniny hoe tsarovy ny aty lavaka izay natsakana anao. Verina amin'ny fitiavana voalohany daholo. Halleluja!
tsy raha nefa nandehandeha lavitra tany any anaty teo fa raha nao patsakana akaiky natserovanao voalom-pitiavana zay nitiavany ianao. Halleluja. Omanina kely zay vetivety ny rano a tsakaina tsy moramora ny mankato manefy ny sitrapo mandany tenako tsy moramora nady manjany azo fijalinao Kristy manompo anao Jesosy. Halleluja. Tsy voatery amin'ny faly inoviko mangaia mazovana ny efanahy netsika ny fany masina ny tena rena. Amen. Ny fany masina te amiko ny tena rena dia ny gaina mifaritrefe raha lalany kosa raha lalantsika fa raha lalanao lalako sitraka sitrako dia tenao no eriko zay tianao amin'ny fiainana e Jesosy zay tiako fa
Halleluja. Mba fantatrareo androany Andriamanitra nitongotro ny kitiany nefa mifonao no ovainy. Misy zavatra indraindray tsy vitany safidinao fa nampian'Andriamanitra anao rehefa manaiky ianao. Vetra mahita zany any tsodrano arona hitahy anareo any Jehovah ka hiaro anareo. Rehefa izy mampamirapiratra ny tavany eo aminao, amirapiratra ny tavany eo aminao any Jehovah, dia ampiasa ny famindrapony izay amindra fo aminao. Fa rehefa izy manandratra ny tavany aminao, dia ny dikan'izay ampiditra ny fiadanany eo amin'ny fiainanao izy. Ny tsodrano sy ny fahasoavan'Andriamanitra azontsika raisina amin'ny fametrahan-tanana. Fa ny fitahian'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra dia raisitsika amin'ny fanasa-tongotra. Satria eo ambany Andriamanitra, eo ambany izy vao afaka manandratra ny tavany, anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka nomeanao fiadanana. Fanetretenan'Andriamanitra ny fiadanana, endrika ny fidinan'i Jesosy, endrika ny fidinan'i Jesosy naka ny endriky ny nofo teto ambonin'ny tany, satria izy no andrian'ny fiadanana. Dia zay mahatonga ny tavan'Andriamanitra hoe anandratra ny tavany. Ny anandratra tsy hoe avy any ambony mitodika miondrika mijery, fa avy any ambany mampitraka ny tavany ohatr'izao. Dia taizary Andriamanitra ny tany ambany napitraka ny tavany ampiditra fiadanana tamin'ny alalany nakany endriky ny nofo atao hoe Jesosy Kristy. Dia nasehon'i Jesosy tamin'ny fanasany tongony mpianany le anjara mpitaina atao hoe fiadanana. Ny fiadanana ao anaty fanetretena no ndraisana azy amin'ny fanasa tongotra. Androany mino a, tena mino fa zay zavatra ataontsika rehetra eto ho voninahitr'Andriamanitra dia hampisy fiantraikany eo amin'ny fiainam-panahintsika sy ny fandrosoantsika ho an'Andriamanitra. Amen. Satria mariky ny famelan-keloka sy fitiavana zany ho voninahitry ny anarany. Mandroso arintsika mbola miandry kely dao sintsika hira anankiray ary. Manasantsika en même temps hitsangana tena hoe privilège be ny fotoana androany. Maro ny olona teo eto androany fa jereo ny olona akaikinao dia teneny izy hoe ianao no omeny Jesosy fahasoavana hoe afaka ny tonga eto androany. Ianao no omeny Jesosy tombony androany hoe miditra garage hoe ary tadio fa ny fidirana garage fanaovana révision ny vatana rehetrarehetra. Zany hoe zay tsy metimety rehetrarehetra eo aminao androany dia mintsy matoky fanahitsany tenin'Andriamanitra atao. Amen. Iza moa zay itsika ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao no mijery antsika dia mirarahan'le mba fiovam-potsika. Vitana le vitana manangana taranaka avy amin'ny vato ary hoe rehefa anginy reto olo reto dia reto vato reto ny kikiky. Zany hoe raha ny tena marina izao sy anao vitan'Andriamanitra foana manolo atsika. Fandaontsika hisaotra an'Andriamanitra androany. Hoe misaotra Jesosy fa tsy navelanao nandeha tamin'ny saiko fa natsoanao aho eto androany ho isan'ny zanakao hanambara ny fahatsarana. Amen. Iza moa zany Jesosy? Iza moa no lay tompo avo indrindra mba hainy anarako mitsabo ny ratrako. Iza moa no lay kita ny marana ny fidray ho azava ny fokarakara tsy nozay mba izahoay fa nozay vitanao tsy nozay mba
averitsika rehetrarehetra hoe iza moa Jesus. Mpanompin'Andriamanitra rehetra no manasa ny tongotsika. Alleloia. Dia araka izany dia zao hoe aza tonoana tsy le olona manasa fa Jesosy maniraka amin'ny mpanasa. Aza tonoantsika tsirairay avy zany. Misy koveta anaky 5 ireo
ifandaminatsika dia aoka tsy ao amin'ny fil anankiray ianao a fa mitovy daholo ireo rehetrarehetra ireo alleloia samy efa nifidiny jesosy a professionnel amin'ny fanasana tongotra ireo a fa indrindra alleloia vonahitr'andriamanitra jesosy ny naniraka an'ireo tsiraray avy ho an'ny mpitandrina rehetra mpitandrina mivady no miaraka eo a dia ny lamy manasa ny vavy no mamafa ny tongotra dia fandimbasantsika anatin'izany a dia anatin'izany a dia ny fiankofana alefantsika miandalana eo a ny fiankofana mba na manao mozika malefaka fotsiny ho fandaminatsika rehefa mavita anankitelo a dia mifandimby ny mpitandrina rehetra zany tokony mandalo eo daholo tsika rehetra fa mavita manasa tongotra olona anankitelo ianao fa tsy hoe ratsa tongotra olona telo a dia miova indray tsika avy eo misaotra tompoko afaka siantsika mozika voninahitr'andriamanitra avy hatrany a tonga dia meo amin'izay mifanitsy ny toerana misy anao anaovana azy metomboka maky aty aloha tsika zany misy manao fandaminana vetivety zavady a mandefa n'le ty aloha dia tonga dia miditra eo fotsiny tsika miaraka amin'ny fifaliana sy ny filaminana ho voninahitr'andriamanitra dia alefa tsika ny mozika alleloia voninahitra afaka mandroso avy hatranytsika tapitra ny mozika indromanatonnana teanolotra semendrikana ambifalifuna raha tapitra ny mozika tapitra ny mozika ny fiderana indromanatonnana teanolotra zay mendrikana ambifalifuna tirana
From your desire, and in your desire, from your desire, from your desire, from your desire, Jesus. Your desire, hallelujah. From your desire, from your desire. Mi fuoco non terrena, mi fuoco non terrena, mi fuoco Jesus. Mi fuoco non terrena, oh. Indra mi veri namina, Indra mi veri nyakuka, amina Jesus, amina, ifuna kwile. Na dia tsy ampiara ny teninay dia ampy anay ny fahatsaranao. Nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tompo ny atilany ny foko tiako ianao, fitiavanao sy ilaza tiako ianao. Ity ndray izay tompo androany. Indray aho tompo, itoetra milalao. Indray tomiantso vonjyanao. Izay dia tena iteko fa tiana ianao tsy angataka aminao, dia
fitiavanao tsy miosaiteny aminao fa tianay anao Jesosy. Mbola tsy voasasa tongotra azafady mba manangatanana kely hoe ary izany pasteur mbola tsy nanasa tongotra. Ny pasteur isaka misy telo vita dia mihodintsika dia misy groupe manaraka indray dia tonga dia midina ny cœur ny lida mbola mirassuré fiakofana dia mbola toizitsika ny fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Nandrusini salasa Naisa taminire Miturong yenye Mifiay ng bavaka Ulami tube sa tapaga Layafana ng tamini Lasaisis ankehitriny Tumentao itadiana Nandritry mialaka hatramin'izao Anavozako ny avozoko ngenonge That's
sawana mandrakiza azoniny tanako raiso ny fiainako hoanao irery tano mafy ao tompo tano mafy
pasteur rehetra dia milahatra ato daolintsika rehetra fanasana tongotra. Saotra tompo izay efa nahavita no manao fandaminana ty ambadika. Saotra tompo. Café
Medica
mendrika indrindrana ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny deriana. Be fiatrana takanao Kristy, lay mandresy ny ratsy amin'ny fity, tsy manao tsy mitanala eo, maniry fotoanao manaja ny hafa, mity hatrany hatrany toanao, tsy mety voaratra feno ny teninao, ty tsy misy fepetrato anao, ty tsy misy fepetrato anao, na ny favalo aza te ity toanao, sy tozay fanaonao. Maniry fo toanao zay Jesosy, maniry fo tena hoe madio mangarahara eo masinao. Jesosy, tsy le fo metimety amin'ny hita masiny olona fotsiny Jesosy, fa tena le fo madio lalina any anatiny any mihitsiny, any amin'le tsisy mahita fa ianao rery ny mahita an'izany Jesosy. Maniry fotoanao feno fity, be fiatrana takanao Kristy, lay mandresy ny ratsy amin'ny fity, tsy manao tsy mitanala eo, maniry fotoanao manaja ny mity hatrany hatrany toanao, tsy mety voaratra feno ny teninao, ty tsy misy fepetrato ny anao Kristy, fomay mity zao rehetra izao, na ny favalo azy te ity toanao, sy tozay fanaonao. Fo maniry ny anatonanao, fo maniry ny katsakany sitraponao, amin'ny zava-drehetra fotsy misy lolompo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Amen. Ndao tsika hitsangany amin'ny toerana misy atsika, teny hisotra ny Jesosy tsika, fantsona fotsiny izay nanasany tongotrao.
fa izy mihitsy endriky ny fidinany noho ny fitiavany ianao ampitanjany atao hoe fiadanana tena izy ao am-ponao satria tiany ianao. Dao tsika hisaotra azy amin'ny fotsika rehetra hanofo fantanantsika any amin'ny lanitra marana an'izao fotoana izao. Mino aho fa tsy misy lolopo tafatoetra ao anatinao, tsisy fahotana mbola mifikitra tsony mitady angeja ny fiainam-panahinao, efa dioviny tamin'ny rano sarobidy ianao. Halleloja. Ndry mahazo maneno ny trompetra Jesosy, mahazo maneno ny trompetra. Halleloja. Azo ampanenona sy azo tsofina ny anjo mara, mahazo verina mipapakatra avy Jesosy tompo. Nao tsika hisotra an'Andriamanitra ho fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Sotra Jesosy. Fivoriana tsy manam-paharoa ny androany. Halleluja. Sotra Jesosy. Raha sy nitsodranjo izay tononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo any Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Hananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Mandihana ry lay voavela heloka sy namindrana fofa ny tompo mbanao. Mahita loata mihitsy ana fa tsy miaraka aminao tsony. Mahita andran'i Jesosy mandrakotra anao aho dia tsy hana toerana ao anatinao intsony hery ny fahavalo. Izy hiditra tsehatra, nangana anao, ampahery anao, omba anao. Efa lasa ny zavatra taloha, tonga vaovao ireo. Halleluja. Halleluja. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompo hiasa mahery ny fiainantsika indray. Tia ny takariva tsara indrindra ny arahantsika amin'Andriamanitra. Manomboka après-midi vaovao tsika, pejy vaovao no misokatra eo amin'ny fiainantsika indray. Halleluja. Tsofirany eo akaikinao dia tsikitsikiva izy hoe faly be mahita anao hoe vita ny zavatra rehetra hoe tia Jesosy ianao, ao am-pony ianao, dao irakoraka maveran'Andriamanitra. Halleluja. Mandana amin'ny fiadanan'ny tompo a dia mahereza hatrany a manombondray vaovao miaraka amin'ny tompo a ao anaty fitsikina, fifaliana, fiadarana, fitiavana. Halleluja. Teka mafy an'Andriamanitra azy. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra mampisoa. Ni pasteur